Ho an'ny KMF Knoe kosa dia maro ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra ao anatin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao sy ny fiomanana ho an'ny fifidianana araka ny fanaraha-maso izay notanterahan'izy ireo. Nanakina mafy ireo lesoka ary ny teo anivon'izay KMF Knoe izay ary nitondra ihany koa sosi-kevitra entina hanarenana ireo rehetra ireo. Tsy fanarahan-dalàna maro no hita mandritra izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao raha ny taritra izay nataon'ny komity mpanara-maso ny fifidianana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena na ny KMF Knoe. Ka ny zavatra hita voalohany dia ny fahatarana ny fametrahana ny panneau d'affichage izay manerana ny nosy no nahitana an'izay. Faharoa tsy fahampiny io panneau d'affichage io, tsy fahampiny isa zany. Izay miteraka fametrahana affichage any amin'ny toerana tsy tokony hametrahana azy tsy ara-dalàna. Ny fahatelo dia ny fisian'ny fanaovana fametrahana numéro amin'ilay tableau tsy mitovy. Ny sasany 0 ka hatramin'ny 33, ny sasany 0 ka hatramin'ny 41 fa mifandingadinga arakarak'ilay numéro ao anatin'ny bulletin unique. Ny anankiray koa dia nisy tranga teto Antananarivo moa tena nahitana an'izay fanimbana ny panneau d'affichage andro vitsy taorinan'ny nananganana azy. Ny zavatra tranga hita koa zany dia tsy ampy ny fanentanana sy ny fampianarana ny olona amin'ny fampianarana azy amin'ny bulletin unique na ny bulletin tokana sy ny fanentanana ihany koa amin'ilay andrifidy. Ny antsoavo ataon'ny KMF Knoe voalohany ny senita zany dia tokony hanatsara sy hanamafy ny ataontsika hoe fanarahana maso ny fampiarana ny lalàna amin'ny zao propagande zao. Ny mpikambana eo anivon'ny KMF Knoe dia nanamafy ihany koa fa tsy tokony nisy ny fitanilana eo anivon'ny sampandraram-panjakana na ny administration. Manainga ny rehetra mba ampitombo ny fanabeazana atao mahakasika ny bulletin tokana ihany koa ny KMF Knoe ary nanantitrantitra fa tokony hijerena ny loharanom-bola sy ny fitaovana ampiasain'ny kandida. Misy organe zany eto amin'ny tany sy ny firenena, organe mpanara-maso ny loharanom-bola. Dia aminay zany ny fitobahan'ny vola na ny materiel ampiasain'ny kandida dia tokony mazava hoe avaiza tokoa dia inona ny fifanarahana amin'ireny so sanatria manimpotra ny firenena any aoriana. Ka tokony manana devoir zany ny kandida rehetrarehetra manazava ny amin'ny hoe ity zavatra azoko ity dia avaria izy ity ka zao ny contenu an'ilay contrat mba tsy niayatsy havanana amin'izay mety ho avy amin'ny firenena. Manaprofo fa efa anatin'ny vanim-potoana irosona amin'ny fifidianana isika ny fahatongavan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany raha ny voalazan'ny zareo avy eo amin'ny KMF Knoe izay nanamafy hatrany fa tokony samy andray andraikitra ny tsirairay mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara.